Ampifaliana indray ny onana amintsika eto amin'ny fandaniana ny tenin'Andriamanitra ary isaorantsika n'Andriamanitra mandrakariva ny fananantsika izany teniny izany zay angamba tsapanao fa na dia nandinika ny bokin'ny Levitikos izay sarotsarotra ihany ansika dia hitantsika misy fampianarana mahafinaritra, mampahery, mampitombo fahalalana, mampitombo ihany koa ny fahamasinantsika ny fandaniana ny bokin'ny Levitikos. Mazava loatra moa fa ny bokin'ny Levitikos natao hoe Levitikos na fisoronana dia manapirofo ny fahamasinan'Andriamanitra ka misy zavatra be dia be izay entina maneho ny fahamasinan'Andriamanitra sy ny tsy maintsy ataon'izay olona te hanatina an'Andriamanitra. Ary anio sika dia mamarana ny lesona nomen'Andriamanitra, ny fitsipika nomen'Andriamanitra mikasika ny fanadiovana ny boka. Raha tsy diso aho dia lesona fanonefany amin'ny fanadiovana ny boka izao dinintsika izao. Ka hojerentsika ny andininy fa 3:7 ka hatramin'ny andininy fa 7:50 amin'ny Levitikosy toko fa 4:10 ny tenin'Andriamanitra hovakitsika anio. Nefa araka ny mahazatra antsika sady tokony atao raha teo satria efa nampianarin'ny tompo zany dia ny misaotra an'Andriamanitra isika rehefa mialoha ny misakafo. Ary mizany dia isakafo ara-panahy isika ka dia isaotra an'Andriamanitra isika ary angataka ny fitahiny ho amin'izany teniny izany. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao zahay. Andriamanitra ray zanaka fanahy masino no ny famondramponao na azahoana indray fotoana miaraka misakafo ara-panahy. Tombotsoanay mandrakariva zany ka dia isaorana ianao ry Andriamanitra fitiavanao. Ankehitriny ary mangataka aminao zahay, sokafo indray ny fonay, sokafo ny sainay, sokafo ny fanahinay mba hidirana zany teninao zany ka ho zary teny fiainana ho anay ny teninao ry tompo tsara indrindro ary hankalazana ny anaranao ny fahavelomanay. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Vakitsika amin'ny anaran'ny tompo izany. Andininy fa 3:70 ka hatramin'ny andininy fa 7:50 ao amin'ny Levitikosy toko fa 4:10. Raha tany miseho indray ny aretina ka mifariparitra eo amin'ny trano rehefa voaisitra ny vato ary rehefa voakiky sady voalalotra ny trano ary tonga misorona ka mizaha ary hitany fa nanitatra teo amin'ny trano ny aretina dia habokana mafy eo amin'ny trano izany ka dia maloto izy ary ho ravana ny trano dia ny vato sy ny hazo ary ny lalotra rehetra ka hoentina ho amin'ny fitoerana amin'izay fitoerana maloto iny ivelan'ny tanàna. Ary zay miditra ao amin'izany trano zany amin'ny andro rehetra zay hihidieny dia haloto mandra-paharivan'ny andro, ary zay mandry ao dia hanasa ny fitafiany ary izay mihinana ao dia hanasa ny fitafiany koa. Kanefa kosa raha tonga ny mpisorona ka mizaha azy ary hitany fa tsy nanitatra teo amin'ny trano ny aretina rehefa voalalotra ny trano dia ataon'ny mpisorona hoe madio ny trano satria efa afaka ny aretina. Ary hakavorona roa sy hazo sedera sy jaky ary sopa izy hanadiovana ny trano dia hovonony eo ambonin'ny vilany tany zay misy rano nalaina tamin'ny rano mandeha ny vorona anankiray dia ho raisiny ny hazo sedera sy ny sopa sy ny jaky ary ny vorona velona ka atsobony ao amin'ny ranony vorona zay ny vonona sy eo amin'ny rano nalaina tamin'ny rano mandeha dia hamafazany ny trano impito. Dia hanadio ny trano amin'ny ranony vorona izy sy amin'ny rano nalaina tamin'ny rano mandeha sy amin'ny vorona velona sy amin'ny hazo sedera sy amin'ny hazo sopa ary amin'ny jaky. Fa hasainy hoentina iny ivelan'ny tanàna ny vorona velona ka halefa dia hanao fanavotana ho an'ny trano izy ka dia hadio izany. Izany no lalàna ny amin'ny abokana rehetra sy ny kongonina ary ny amin'ny abokana amin'ny fitafiana sy amin'ny trano ary ny amin'ny mamotsina sy ny manaky pery ary ny faritra fotsy mangirana
hampianatra fahalalana ny andro hahadiovana sy ny andro hahalotony. Izany no lalàna ny amin'ny abokana. Ray Masino manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Eto no mifarana ny amin'ny lalàna momba ny abokana. Efa hitantsika tamin'ny lasany hoe ny ao amin'le trano raha misy vato, misy lomotra, misy mamotsina maitsomaitso na menamena, dia abokan'ilay trano zany. Koa ny voalazan'Andriamanitra, ary de hoe sorona zay vato isehony zany, ary hosoloina dia ho lalorina. Zao nefa nitatsika eto, rehefa vita zany, de ohatrany hoe efa voadio zany le trano, kanefa ozy raha tany miseho indray le retina ka mifariparitra eo amin'ny trano, rehefa voaisotra ny vato, ary rehefa voakiky sady voalalotra ny trano, ka tonga misorona ka hitany fa nanitatra indray lay aretina tao amin'le trano, de zao ny tenin'izy hoe tsy maintsy ravana tanteraka ilay trano, ary diovina zay olona nipetraka tao, zay olona niditra tao. Inona reny tiany tompo lazaina am'zany? Mazava loatra amintsika aloha fa ao amin'ny trano no fonenana, ao ny fiarovana ao antsika amin'ny zavatra rehetra. Ary eto io trano io de azo heverina ao amin'ny fomba ny fiarahamonina misy antsika. Ka izao no izy, eo amin'ny fiarahamonina misy antsika misy fomba sasany ohatra zay hita fa abokana ara-panahy no aterak'io, ny fanompoatsampo zany, fandehanana any misikidy sy ny fanandroana zany, sy ny karazany. Ireny rehetra ireny dia vato ao anatin'ny rafitry ny fiarahamonina misy antsika. Ka rehefa esorinao reny, lalorinao zavatra hafa, nefa jerenao hoe ary to mbola tsy mety ihany hoa le fiarahamonina, to mbola misy abokana ihany le fiarahamonina. Zao manko lazainy ato hoe rehefa hita fa manitatra foana le zavatra, de horavana tanteraka lay trano. Eto ry havana, raha teo ampamakina ity dia tonga tao an-tsaiko ny zavatra nisy nitranga teto amin'ny firenentsika tamin'ny taona 1980. Fa voatery raha navalina faharoa noho ny fahafantarany fa miteraka fahabokana eo amin'ny fiarahamonina ny fanompoatsampy, dia namoaka lalàna izy ka noravana daholo ny samponandriana. Zany hoe ireo samponandriana teo ampelantanany zany, ireo samponandriana fantany zany, de noravana sy nodamoaka didy mihitsy izy, nandorana an'ireo tahaka ny hoe horavana izany zavatra miteraka fahabokana ara-panahy eo anatrehan'Andriamanitra izany. Alahelo moa ny tena fa misy mihevitra fa fandravana ny mahamalagasy izany. Eny tompo, tsy laviny zany, tsy laviny zany. Fa satria ny malagasy ane ka jentilisa, mpanompo sampy ane tsika, jentilisa ane tsika. Fa saingy zao rehefa tonga ny filazantsara de tsy maintsy misafidy, satria ny soratra masina de milaza hoe ampy zay ny nandehana tamin'ny fijejojoana, tamin'ny fandehanan'ny jentilisa sy ny fanompoatsampy zay fady indrindra ho an'ny kristianina, zavatra ravana eo amin'ny fiainana zany. Tamin'ny konferansa iray natao teny Ankatso tamin'ny 500 taonan'ny baiboly, dia nisy ady hevitra, fanakalozan-kevitra momba ny asan'ny baiboly teto amin'ny firenena. Nisy anankiray nametraka fanontaniana, za tsy hanonona ny anarany, docteur anankiray nametraka izao fanontaniana zao hoe isika nie tsy tokony ho lany andro am'izao hoe baiboly, fa izao ny tokony ataotsika, fantaro malagasy iza mo ianao, avy aiza mo ianao. Dia nitsangana kosa ity kristianina anankiray ka nilaza hoe satria moa tompoko 500 taona amin'ny baiboly zao, ary
resaka mikasika ny baiboly no atao ety Ankatso ankehitriny de izao no izy andeha ho anontanintsika ny baiboly malagasy aveza moa ianao raha ny baiboly no anontaniana de zao ny teniny hoe ry malagasy jentilisa ianao nefa tiana hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ry havana, eo amin'ny fiarahamonina zay trano misy atsika de misy zavatra tsy maintsy ravana rehefa toeran'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa Andriamanitra milaza hoe ravao io fa tsy akasitrahako, izay rehetra te hanaraka an'Andriamanitra de tokony hanao zany izy. Ary raha ohatra ka hoe tsy mety ny olona, izao ny zavatra hita eto hoy izy hoe horavana le trano ary ny vato sy ireo rindrina rehetra zay misy zany a dia harina tsy ho ampiasaina tsony a fa harina ny ivelan'ny tombo izy any amin'ny toerana maloto any no anariana azy. Ianao kristianina, ianao zay efa nanoray ny soratra masina, efa madio, efa nidiovina tamin'ny abokana ianao, abokana ara-panahy, aza mipetraka intsony ao amin'ny fomba ny fiarahamonina boka eo anatrehan'Andriamanitra. Fa tsy maintsy ravana eo amin'ny fiainanao zany ka tsy mipetraka ao ianao, tsy mipetraka ao tsony ianao, tsy ao tsony no anjara toeranao, ary tsy zany intsony no anaovanao trano, tsy zany fomba nrazana teo aloha izay manohitra ny tenin'Andriamanitra ka miteraka fahabokana eo amin'ny fiarahamonina ara-tsoratra masina izany, tsy zany intsony ny toeranao fa tokony harinao zany. Misy olona ho tezitra, nahoana no harinao iny vato iny, nahoana no ataonao ohatran'izao iny anina iny. Reo kananita zay nanarina izany teo aloha ngamba de ho tezitra hoe nyravany ny tranonay. Iny ny jentilisa nika nenjika anao ny amin'izany. Raha ohatra ka hoe ao amin'ny fiarahamonina misy anao misy zavatra fanao ny jentilisa aminao nefa de zavatra maloto zany ka tsy maintsy arina ny ivelan'ny fiainanao, ho tezitra aminao aniny olona, hanenjika anao ny olona. Kanefa rehefa hitanao fa manitatra ka manjary mandoto anao zany, ary io ho afaka aminao zany fa aretiny zany, ary io tsy ho ao amin'ny tokantranonao zany, esory tsy ho ao amin'ny tokantranonao zany, misy angamba anoany ity zavatra ty tandremo ozondrazana mihitsy ny tsy hitahirizanao an'ity nanaovanao zao eto no miatrahana an'io tsy maintsy izany zavatra any tehirizinao ao, tsarovy ry havana, fa raha mitahiry zany ao ianao de mitahiry abokana. Ary zany no mahatonga ny hoe raha misy olona zay marary izy ohatra ka tonga ny mpiandry, tonga ny mpanompon'Andriamanitra, zavatra ataony voalohany indrindra de ny hoe sao de misy ody ato amin'ity tokantrano ity tompo, sao de misy ato ireny ody reny manko, reny dia vato misy abokana raha ny tenin'Andriamanitra nijerena tandindona zay hitantsika eto. Tehirizinao ao reny vato misy abokana reny, zavatra voaozina reny, aza tehirizinao reny, tsy maintsy arina reny, tsy maintsy dorana reny, arina any ivelan'ny tompo reny, avoaka ny tokantrano reny, tsy avela hiara-monina aminao tsony reny. Izany no tsy maintsy atao mba hanadiovana ny tokantranonao. De zao ary manontany anao aho, sao de mbola misy zavatra voaozonao, sao de misy ao tokantranonao ao, sao de mbola misy vato lomoronao, sao de misy zavatra avy any mpisikidi sy ny mpanandro sy ny manao azy tsondrin-javatra sy ny razana izay everinao fa mety kanjo tsy izy zany akory tsy milaza ato manko nilazainy eto ny hoe esorina ny vato izay misy aretina, fa misy raha nijerena le trano le vato misy aretina no ny esorina, fa raha ohatra ka tsy manitatra le izy ho izy afaka zany lay na de eo ihany azy le vato rehetrarehetra ka ny esorina le vato anankiray ka tsy nanitatra, zany mantso no voalazany eto. Kanefa kosa ozy raha tonga misorina ka mizaha azy ary hitany fa tsy nanitatra teo amin'ny trano ny aretina, rehefa voalalitra ny trano dia ataony misorina hoe madio ny trano. Dikan'izany amin'ireo fomba ny ainan'ny razantsika tsy hoe izy rehetra no arina akory, misy vato esorina ary rehefa miala iny vato iny de madio ny rehetra. Misy fomba nrazana, ohatra ny fanajana ny zokiray aman-dreny tsy toerin'ny tenin'Andriamanitra anie zany, zany hoe tainombo mivadika tsisy mangalatra tsy toerin'ny tenin'Andriamanitra anie zany, tsisy ozona anie zany, tsy misy abokana ara-panahy anie zany, volo voatsangakiady tsisy mangalatra, fomba nyrazantsika anie zany. Izany zavatra zany tsy hoe esory eo amin'ny fiainanao zany, vao mainka alaina tahaka azy zany, miserana anao manaova mba hilalana, izany ny fitenin'ny razantsika zany. Fa misy vato zay tsara ny hoe mianambadiky hiadanana, izany tokony isy fiadanana ao amin'ny tokantranao, zany ny tenin'Andriamanitra hoe fiadanana omeko anareo,
kanefa ny endry zalahy satria te hisaraka izy de nasiany-poizina le izy de antaony hoe nianam-badika isarahana de misaraka amin'ny vadiny izy poiziny zany esorony zany ary zany zavatra zany no tsy maintsy dinintsika mandrakariva hoe atao amin'ity fomba fiainan'ny malagasy ity inona ny tokony ho alana tato ary inona ny tokony havela ao satria misy ny tranony malagasy fomba fiainana malagasy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra tsy mitondra poisina izany na sanatria hoe mitondra abokana zany fa misy kosa tena abokana tsotro zao voalaza ny soratra masina raha teo zany ary ny soratra masina zay teny mpisorona no milaza hoe maloto io na madio soratra masina no milaza hoe tsy mety ny zao ka rehefa lazay ny tenin'Andriamanitra indrindra ity fivavahana amin'ny razana ity ny fanaovana joro ato sy aroa ary indrisy kristianina no mandeha makany raha ny jentilisany eny makany zany neny fiainany fa raha ianao kristianina mahita tsotro zao habokana ara-panahy ny fanompoatsampy ary mianaka eo amin'ny fiarahamonina zany ianao no ifondrany zany ihany koa malahelo ahy ilaza aminao fa sarotra aminao ny hipetraka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria mandany lalam-panorenany tenin'Andriamanitra ianao mandany lalam-panorenany fanjakan'Andriamanitra ianao fa izao kosa rehefa vonona ianao ka nanala lay vato te izao ndray no miverina eto tahaka ny nanadiovana lay boka ihany no fomba fanadiovana lay trano ihany koa satria ny fanaovana fanatitra ho an'ilay boka ny diovina de atao ihany koa ho an'ilay trano ary eto ihany koa ny hoe ho fafazana raha izy ka eto ny zavatra hitantsika de ny hoe dia hanadio ny trano amin'ny ranony vorona izy sy amin'ny ranona laina tamin'ny rano madio mandeha sy amin'ny vorona velona sy amin'ny hazo sedera amin'ny hazo sipa sy amin'ny hazo jaky izany ny tsy maintsy atao ary ireo zavatra ireo de reo ihany no nampiasaina tamin'ny fanadiovana ilay boka efa nidiovina rahany hoe ilay boka sitrana ary noho izany na nitokantranonao koa aza na ny fomba fiainantsika koa azy de tokony ho diovina rano Kristy ary zany nahatonga andriny miany vavaka ho an'ny ankona ny vavaka ho an'ny fireneny mba ho diovina ihany koa ny fireneny ary isika ry havana tokony hatsiaro tena isika eto Madagasikara fotoana tokony hatsiarovatena mihitsy zao satria 300 taona lasa izay no nanekendrana valina faharoa ho Madagasikara ho an'ny Kristy ary Kristy ho an'ny Madagasikara ka nahatonga azy ho naniraka ireo evanjelista 400 hitory ny filazantsara manerana ny Madagasikara hanambara ny fanadiovana ny Madagasikara sy ny fiarahamonina amin'ny rano Kristy Jesosy tompo fitoriana amin'ny hazo fijaliany Jesosy Kristy sy antony nanorenany koa ny tempoly eo anilan'ny rova zay nataony ary eveky fa tonga ny fotoana tokony hatsiarovantsika tenany amin'izany mba tsy atao tsinitsinina zay efa natsangan'Andriamanitra teto amin'ny firenena andraikitry ny tsirairay avy indrindra andraikitry ny kristianina nampitondra ianao na entina nampitondra fivavahana ianao na mpiangona tsotra anjaratsika ny manadio ny fomban-drazana amin'ny fibebantsika ho an'ny firenena ho an'ny fangatahantsika famelan-kelika ho an'ny firenena indrindra eo anoloan'izao zava-misy mianjady eto amin'ny firenena izao hifona ho an'ny firenena isika hangataka ho diovin'Andriamanitra ny fomban-drazantsika ka zay fomban-drazana toeriny soratra masina de ho dioviny tenin'Andriamanitra izany ary anaiky isika tompotrano ny hanadiovan'Andriamanitra izany ka isika de ho vonina hamela tsy hiaina intsony ao anatin'ny fomban-drazana toeriny tenin'Andriamanitra fa ny fomban-drazana tsy misy lomotra kosa de ho tohizantsika izany satria azo natao ny mitoetra tao amin'ny trano nonenany Kananita rehefa tsy nisy ilay abokana tao rehefa niala lay vato misy abokana ny fomban-drazantsika teo aloha de misy tokoa ny tokony ho azonina fa misy kosa satria abokany zany hoy ny tenin'Andriamanitra de tokony ilaozantsika izany enganie ho azavain'ny tenin'Andriamanitra ny malagasy kristianina ka tsy hanara-bideny rano fotsiny amin'izao fa manomboka hatramin'izao izy de hiaina araka ny tenin'Andriamanitra hanala zay fahazarany ratsy toerin'ny tenin'Andriamanitra hanaiky ho diovina rano Kristy
anaiky dioviny fanahany Kristy, anaiky hiara-mitsangana amin'ilay nitsangana tamin'ny maty, ka ilay voromailala lalana alefa mitandindony zany niakatra indray nakany amin'ny lanitry ny fahafahana nianganery avana, ka ilay Kristy tompo izay nitsangana tamin'ny maty tondra fahafahana ho an'ny firenentsika no arahintsika sy hiaina miaraka amintsika dia ho voninahitr'Andriamanitra i Madagasikara ho an'i Kristy hivavaka isika. Fahaleny fonay Andriamanitra manovy fahalalana vaovao mandrakariva avy amin'ny teninao, fa hay ve ny fomba andrazanay dia mety misy vato, misy abokana ara-panahy ary manimba ny fiarahamonina, manimba ny fifandraisanay aminao, tsy azonay honenana rehefa tonga zanak'Andriamanitra zahay, zanaky ny fanjakan'Andriamanitra. Raha io mangataka aminao zahay, manampiny mpitondranay ianao, mivavaka manokana izay ho ny manam-pahefana rehetra, ho an'ny mpitondra fanjakana amin'ny samihafa rehetra eo amin'ny fiarahamonina, mba ho sitrapon'izy ireny raha eo ny andinika ny teninao, ka na inona mety ho miainana hatramin'izay, ka rehefa toeriny filazantsara, toerin'ny teninao, satria ambaran'ny teninao hoe misy fahabokana ara-panahy amin'izany ota eo anatrehanao, dia anaiky izany ny mpitondra tompo, ka izy mihitsy no hitarika ny olona hiala amin'izany, ary izay vahoaka entina no ny fitiavana anao dia hanaraka ny teninao. Mivavaka aminao zay hoan'izay enjena noho izany, satria manala ny vato misy abokana eo amin'ny fiarahamonina izy, na eo tokantrano zany na eo amin'ny fianakaviany zany, ka enjenany amin'izany izy ho ampaherezinao izy tompo, satria ianao no nandidy hoe esory ny vato miteraka abokana ao amin'ny tokantranonareo. Ampio zahay Jesosy tompo, mba hay mankatoanao ka ho faly zahay raha ohatra ka no ny fandavana ny abokana ara-panahy no anenjehan'ny olona anay. Sambatra anareo raha enjehina no ny fahamarinana anareo ny fanjakan'ny lanitra, ho tsaronay ine zany ho zavatsara bidy aminay zany, dia ho voninahitra ao tompo ny fiainanay ary ny kristianina rehetra eto Madagasikara, dia hikatsaka zavatra tokana izay vavaka ataony isan'andro ho tonga ny hoe ny fanjakanao ary ataony sitraponao, ka i Madagasikara dia ho anao ry Kristy eo amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen.